zany hoe any amin'ny alatsinainy any ka efa lasa ny andro ratsy ka afaka mivoaka malalaka tsara amin'izay tsika zany hoe raha efa afaka miasa daholo mpiasa sy mianatra afaka mivoaka ianao zany de afaka manatona ny tatitra anao nisan'nareo zay nivavaka tao anatin'ny tokantrano sy ny fanatitra zay nataonareo ohatrany tamin'ireny fihiboan'ireny ihany fa mino fa ity sabata ity sy ny voaloham-bolana manaraka izao ihany no isan'izay zavatra zay fa mino ny sabata heriny tokony efa tafaverina amin'ny laoniny no ny antony ty andro ratsy ty ho fiarovana antsika satria misy amintsika mety hoe mitaiza kely de mitrotro zaza amin'ny andro avorana eny mitaiza zaza kely ihany koa ianao de mety mitantana zaza eny de sanatriny zany miakatra be ny rano na ohatrohatr'izany na mety misy zavatra mitranga tampoka de ho fiarovana antsika rehetra no anton'izany rehetrarehetra izany ka misokatra ho antsika ny onjam-peo ny fandefasana ny afatra amin'ny larina tarby zay mahazatra antsika ihany no makitsika ny afatra amin'ity an'io ty tsy andefasanao ny SMS anao zany tononiko reto laharany reto ahafahano mandefa ny afatra ao ny 034 55 542 72 034 55 542 72 na ny 2 72 034 55 542 72 na ny 034 29 546 91 034 29 546 91 manaraka 33 71 343 35 033 71 343 35 farany any 033 64 478 44 033 64 478 44 reo ny larina tarobia afahantsika rehetra mandefa ny afatra amin'ity anio ity zany raha misy faneho-kevitra anao manokana ao anatin'izany manahoanareo ao anatin'izany rehetrarehetra izany de afaka alefanao avokoa zany ny afatra anao amin'ireo laharina taroby ireo mahakasika an'izay filazana izay samy mifampilaza zay maheno onjam-peo moa zany de isorona an'Andriamanitra androany ijerevana hoe mihaino onjam-peo daholo ve sa tsy mihaino onjam-peo de hita eo zay olona mbola tonga eny Betlehema Joda ihany rapitso ho an'izay tsy mihaino onjam-peo fa efa misy tompona andraikitra moa zany eny Betlehema Joda eny zany miambina antsika eny zany ny tena marina fa any anatin'ny tokantrano avokoa zany sika rehetra zay maheno onjam-peo zao zany manatanteraka ny fotoam-bavaka rapitso tarihana mivantana eto amin'ny onjam-peo zany hoe mandefa radio ianao zany de rehefa mandeha ny radio de na ianao mihaino 107.2 na ianao mihaino 102.6 zany zay mahazo tsara amin'ireo no alefanao de manaraka ny fotoam-bavaka mivantana tarihana ety amin'ny onjam-peo isika izany tsy haiko raha efa misy afatra amin'ny MKT de tonga de efa kitsika avy hatrany ny afatra tsy manino ny afatra ao anatin'izay misy afatra voalohany toy hoe Jehova nisy feonareo amin'ny radio mety ve raha makeny amin'ny tobo fa tena tsisy fifatohana ato aminay fa efitra iray ihany ny tranonay azafady indrindra tompoka tahiny Jesosy ka le nao le ivoaka ny trano le hoeny amin'ny tobo sy hoeny Betlehema mihitsy no arovana de zay ny antony le fotoam-bavaka tarihana amin'ny vantana amin'ny radio fa raha ohatra hoe manana namana eo akaikikaiky eo ianao de afaka makany amin'ny namana mbola tokana ihany zao ny afatra hatreto apôstôly Andreasy raha efa misy eo aminao de tonga de tohizana avy hatrany raha misy dova kitsika raha ny afatra ato afatra voalohany manao hoe fiadarana azafady tompoko de ahoana ny sinagoga Juliana manetry teny na ny sinagoga raha ny an-trano daholo manao ny fotoam-bavaka tsika rehetrarehetra salama tompoko aisakay no misy an'io alim-bavaka rapitso io ngao misy alim-bavaka misy fotoam-bavaka na alim-bavaka ngamo misy spotina alim-bavaka avy eo tsy misy alim-bavaka ka alim-bavaka eto amin'ny onjam-peo angamba ny tarihana amin'ny onjam-peo ny fotoam-bavaka ny rapitso manomboka amin'ny 7 maraina finaritra tompoko misy saotra nampitany lamina andray fahasoavana fanampiny ray zany ny tokantranonay mirary soa de tahiny Jesosy tompo raha lamino no toavina finaritra mankasitraka anao apôstôly lehibe fa tonga ny afatra mirary sabata feno fifaliana ho antsika jiaby Mariety Porima fandresena finaritra apôstôly zahay ety amin'ny toby ety ve zany mandeha mody koa rapitso sa afaka mijanona ety azafady tompoko zay tianareo raha ohatra indray nareo ka hoe nanao anjara fanapahana efa tonga eny amin'ny toby nareo ohatra efa manana ny akanjo anaovana rapitso de afaka toa de mijanona eny amin'ny toby nareo zany mihaino radio manatrika fotoam-bavaka finaritra tena tsy mahazo manapaka volo mihitsy ve fa ny voloko mantsy
tena miraikitra be mihitsy de tsy mety bangona sady miongotra be mihitsy de saromanao anaty saron-doha fotsiny azafady tompoko. Izao bangona foana ka ho boriana raha vao boriana indray nge de tsy mety manapa-bolo ny vehivavy fa ny vehivavy nampiavaka ny vehivavy amin'ny lehilahy de izy lava volo iny fa izao bangona foana na miongotra raha tsy maninona. Jehovah Isoa de manahoana apôstôly zany ireo manao anjara fanapahana. Raha efa nanao anjara fanapahana iny am'toby ianao de tonga de afaka mijanona eny ianao zany manao ny fitoam-bavaka fa raha hoe mbola vao hiala any an-trano indray rapitso maraina tsy mety intsony satria ny toetrandro ratsy de arovantsika tsy ho tratran'ny loza izany. Angataka hira anankiray aloha tsika mikady mody de aorianan'ny hira angambontsika mamaky ny hafatra rehetrarehetra fa mbola tsy tonga ny hafatra ny olona na mety sahirana mandamy-trano efa afaka mampiry trano daholo tsika rehetra zao fotoana andrenesantsika anay zao am'izay mba madio tsara ny tranonao andraisanao ny fahasoavana sy andraisanao ny fanatrehan'Andriamanitra rapitso sabata izany ka andefa hira anankiray isika ataontsika hira somary metsiketsika kely de anairana antsika rehetra any anatin'ny tokantrano any afaka mandefa ny hafatra ianao zany aorianan'ity hira ity dahary.